Anarana noforonina ka tsy tokony hampiasain'ny hafa ny Taombaovao Malagasy, hoy ny mpandrindra ny Trano Koltoraly Malagasy Victorio Andriamihanta nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny faran'ny herinandro teo. Mitsipaka ny fitadiavana firaisam-pankalazàna amin'ireo fikambanana hafa ny vondron'Andriana avy ao Ambohidrabiby sy ireo miara-dia aminy. Nokian'ny manokana ny fankalazana natao ny volana septambra lasa teo manoloan'izany. Nolavin'ny marindrano ihany koa ny fifanantonana nisy teo amin'izy ireo sy ny mpitarika fikambanan'Andriana samihafa Anarana tamin'ny ministeran'ny kolotsaina ny taona 2024 ho amin'izany fifandraisam-pankalazana izany. Rehefa miresaka tsika hoe andro dikan'izany tsy misy marimaritra iraisana. Tsy mitombona izany marimaritra iraisana izany raha fanisana no resahana. Izany hoe raha tsy mitovy ny fahatapahalalany tsirairay izay manisy dia iza mieritreritra fa hitovy ny fijery. Ary tiana ambara izany dia raha tsy mitovy ny tanjona tsy hitovy fijery isika. Ka eto izao ilay apetrakay fa ilay manao taombaovao le volambita amin'ny volana septambra reny dia tsy mitovy fijery amin'ny atao hoe taombaovao malagasy tany am-pendohana tamin'ny namoronanay ny anarana hoe taombaovao malagasy. Tsy mitovy fijery aminay izy reny fa hafa mihitsy ny tanjona tiany atao, fa ilay anarana hoe taombaovao malagasy no mba tsiritiny ho ampiasaina dia tsorinay fa tsy nisy fifanantonana taminay reny olona nikarakara le nilaza taombaovao malagasy tamin'ny septambra reny. Nisy ary tsy azo lavina kosa ny fifanantonana hoy ny filohan'ny KMTM Patrick Zakariasy. Natao indrindra andravina ny disadisa sy fifandrafesana amin'ny fomba fanisana sy fanatanterahana ny andron'ny alamady no tanjona tamin'izany araka ny fanambarany. Raha izay zavatra izay moa zany miteraka olana foana koa io zavatra io satria na ny solotenan'ny ministeran'ny kolotsaina raha nilaza teo hoe entimerina ny androany fankalazana ary fomba entimerina entina mankalaza. Ka izay zavatra izay no natonga ny hevitry ny maro hoe fitadiavana daty iombonana, fitadiavana vanim-potoana iombonan'ny malagasy rehetrarehetra. Izay no natonga anay nivondrona ary avy tao anatin'ity ainga ty ihany izay iombonan'ny Trano Koltoraly sy ireo Ambohidrabiby no sy zareo amin'ny Somanjaka no namory ny rehetrarehetra, nifoka rehetrarehetra izay nanapa-kevitra hoe raha ohatra ka ny marimaritra iray sy nadiana ho atao. Fa io moa zany appropriation le hoe any malagasy asakasaka ny tsirairay io satria ny zareo amin'ny Trano Koltoraly dia hoe tsisy afaka mampiasa ny taombaovao malagasy satria izay ny efa nametraka an'izany any amin'ny eo sa aiza fa manay moa zany dia natao hoe taombaovao iraisan'ny malagasy no natao hoe mba tsy hisiny hiady satria ny zavatra ohatr'izany zavatra iraisana ny zavatra tadiavana. Izay no natonga anay rehetrarehetra teto Madagasikara ny safidy hoe ny septambra ny lohataona malagasy izay ekeny rehetrarehetra fa hoe rehefa lohana taona izay no malagasy antsika. Tsy voafaritra mazava kosa nisan'ny taona amin'ny fankalazana ny 27 marsa izao fa nampifandrindrana amin'ny fanisan'andro kristianina, hoy ny filohan'ny fikambanana fitoasina. Ny fanisan'andro ange fanavoaka ny anona hoe taona zeroana ka teo amin'ny Jesoa Kristy. Lamina ara-boajanahary ny arahana. Tsisy resaka eto hoe ny taranaka ny antemoro nanao taombaovao malagasy tamin'izao fotoana izao, na ny taranaka andrevaka voan'ny tany nanao an'izao, na ry zareo avy any atsimo nanao taombaovao malagasy tamin'izao.